Jamale, Justina. Sarah. Désolé, Food Lovers. Coucou daolna reo, coucou. Il l'actine éthiopienne douane, tu vas nisma tu mozania. Manu falalana ni pinarana zareo androany dia tsy afaka manao vidéo miaraka aminay fa kopatanana be ho anazy eo dia misaotra ny Epic Fashion moa zany zay mampiakanjo ny tenako dia aisitsika papa androany androantsika aventure culinaire ao anatin'ny saison 7 mahafinaritra be tsika aventure culinaire anankiray indray eny Tsaralalàna eny ho eny Tsaralalàna toerana anankiray izy sady hôtel no restaurant dia raha miteny aho hoe Paris dia misy ihany koa spécialité indienne avy any Delhi New Delhi donc Paris Delhi no andehanantsika centre de culture zany le izy Paris Delhi no restaurant ny Grand Mélis eo Tsaralalàna Grand Mélis ngambany efa fantatritsika rehetrarehetra zay mipetraka eny manodidina eny dia andao ary tsika Aty amin'ny Paris Delhi amin'ny rez-de-chaussée Grand Mélis zao hitanareo kosa angambany io efa sira fa fantatsianareo mora hita kely ty Analakely izy zao ny lapan'ny tanàna atorianako ato dia izy juste eto izy zany ny anisan'ny hôtel ngeza be ty amin'ny partie aty Pitaneo misy ny Confortex misy ny Tanasy io fantatrareo dia andeha hiditra amin'izay dao ary Aty amin'ny le Paris Delhi tsika zao ato anaty restaurant mihitsiny dia ataonay tour mihitsiny attentionay ohatrany olaloha cadre dia nazava sakafo tsika avy eo hoe ohatrany olano sakafo ato taparanay ny carte fa en tout cas aloha tsara be na ny fofony ato na ny atmosphère ato dia hoasioanay anareo daholo dia azaveko kely fotsiny anareo dina moa zany tary amin'ny entrée principale niditra tany amin'ny accueil fa ho anareo zay migaré tomobile aty amin'ny parking aty dia ato zany misy entrée anankiray vaovao sady tsara be misy décoration misy verdure be da be ohatran'izao le izy sahoana papadiny dia samy tonga ao Paris Delhi restaurant ihany io fa ato ty zany misy parking interne zay izy akoatran'le devant ny Grand Mélis dia misy parking atao anatiny ato dia raha mijanona ato ianao dia misy fidirana anankiray mahafinaritra be zay ty dia hiditra avao indray tsika zao partie bar dia nazavatsika izy moa zany hoe ohatrany ahoana ny cocktail nandrany cocktail karazany roa tsika dia asehoany anareo miaraka mika moa zany tsika araky ny fantatrareo atao amin'ny Paris Delhi dia manana barman zareo dia manana karazana cocktail nisan'izany zao androany amin'izao anaovanay tournage zao Saint-Valentin dia manana cocktail spécial zareo indrindra moa ho an'ny rapide moa zany dia inona zany cocktail préparé mika anay androany ny cocktail amboarintsika androany zany dia ny cocktail ny anarany mitondra hoe Pink Lady sy Blue Hawaii d'accord dia nataontsika voaloha zany le Pink Lady aloha zany namboariko anareo zao d'accord inona moa zany tantaran'ny Pink Lady sady afaka mikarakara ihany mika historique ny zavatra ampiasaintsika sirop de grenadine dia sucre de canne sirop de grenadine d'accord dia gin
Gin. Ok. Shaker moa zany anaran'ity zavatra ity Niky? Shaker japonais ny anarany. D'accord. Dia sady mijery any zany nareo ny tokantrano hoe cocktail regny koa ke ianarana fa tsy hoe ataotao fotsiny. Mila fahaizana fa tsy ny olona rehetra ny afaka manao anazy. Le pink moa zany nataontsika voalohany io? D'accord. Ho tseketsika aloha le izy amin'ny voalohany avec du glaçon. Rehefa voatseky le izy dia tokatsika ao anaty vera le izy voatseky amin'ny glaçon iny dia asorintsika le glaçon dia séparena ny blanc amin'ny jaune d'œuf. Ya, misy atody le izy. Le blanc d'œuf ny ilaitsika amin'ny cocktail fa le jaune tsy ilaitsika. Dia rehefa vita zay dia tsy tapohana glaçon intsony fa le izy efa voatseky tamin'ny voalohany no atambatsika miaraka amin'le ato dia fermentsika amin'izay ny shakerantsika dia averentsika tsekena. Le vera zao vera martini tena mety aminy, zay le présentation any amin'le izy. Fa tsy mety le izy hoe vera long drink satria le cocktail atsika soft drink fa tsy long drink. Ya. Zay izy vao mivoaka le tsara le couleur amin'ny pinkiny dia misy mosiny le atody dia iny navoakatsika. Zao zay le cocktail pink lady. Milaitsika an'ilay boloa hoe jus d'ananas et curaçao bleu, lait de coco. Jus d'ananas natombontsika voalohany anazy et lait de coco. Curaçao bleu et glaçon. Fanchivrentsika fa taty aloha ny vera dia ny décoration tranche d'ananas. Ito Saint-Valentin andro sitsika cœur kely any dia vonona ny boloa hoe. Akoatran'izay moa zany mandra-piandry an'ilay cocktail teo dia atao amin'ny Grand Mélisse, atao amin'ny Paris Delia manana piscine koa zareo. Piscine chauffée dia ohatran'izao ny piscine ato io arinako io amin'izao andro izao moa zany mafana be dia tena hafa mihitsy zany hoe manao piscine nefa ny centre ville. Ohatran'izao dia ry misy mur ana rano eto aloha eto tena tsara io misy mur ana rano. Misy ohatra moa hoe GM Grand Mélisse ankoatran'izay misy toerana kely afaka hisakafoananareo eny amin'ny sisiny eny dia misy transat koa ankoatran'izay transat dia piscine ankoatran'izay aty ambony azy koa misy salle de sport zany hoe ankoatran'ny piscine sy ny activité rehetra dia misy salle de sport koa ato. Ankoatran'izay ato amin'ny Grand Mélisse dia manana koa zareo salle de séminaire. Salle de séminaire io zany ankoatran'ilay restaurant misy karazany telo, misy salle vanille mazaka 80 personnes, misy salle orchidée mazaka 60 personnes dia farany ny salle VIP mazaka 20 personnes. Dia hoentiny dina nareo zao ho any amin'ny salle vanille. Arak'izany le araka nazavainy tsara taminareo teo misy karazana salle de séminaire anaty telo dia zao zany nareo entinay mijery an'le salle de séminaire salle vanille zay ny anarany dia mazaka eo amin'ny 80-60 personnes raha misy latabatra izy dia ao anatin'izany ho anareo izay mitady réunion anao séminaire dia efa inclus ao anatiny ny frais de location
ny table sy ny chaise, ny wifi, ny vidéo projecteur, ny tableau ary ny flipchart. Zay zany efa zavatra équipé be zany le izy dia tsy mila mieritreritra an'izany intsony rehefa tonga dia atao ny séminaire dia andeha hoantsika jerentsika le izy dia afaka anaovana famarehana kely afaka anaovana koa izy fetika anakaviany tsy voatery hoe birao foana fa afaka mandray réception ihany koa ny ato amin'ny Paris Dely ato amin'ny Grand Mélis moa zany dia ao anatin'izany ohatra hoe anniversaire nareo anao déjeuner de travail anao fête familiale na anao fiançailles. Dia zao ndraitsika dia ao any amin'ny salle anankiray amin'ny 4e étage le salle haute be salle de séminaire ihany zany andao aritsika mazaka eo amin'ny 60 personnes eo izy. Dia les salles anankiray zany au 2e étage atao anaty ascenseur tsika zao atao amin'ny Grand Mélis. Misy taratra le izy ohatra misy terasy mahafinaritra be ke eto hitanareo amin'izao tsara tarehy be. Dia atao amin'ny salle haute be zany ohatra ny hitanareo amin'izao tena hoe design ho ana réunion de travail mihitsy le izy zavatra professionnel. Dia raha ny fahitako azy aloha zany tena na misakafo ato ohatra ny tsy dia mety loatra fa tena professionnel be le toerana. Dia araky ny hitan'izao ity zany le flipchart tonga dia misy flipchart afaka anaovana projection dia misy ihany koa ny tableau blanc dia hita fa hoe na ohatra hoe misy midiriger le réunion zany na afaka anaovana concours na ohatra to dia table de bureau afaka esana. Dia raha te hanontany location le salle dia makany amin'ny page dia contacter an'zareo zany ahafantaranao hoe ohatrinona ny location party. Dia hoentinidina indray tsika any amin'ny 4e étage moa zany Tizantsika indray zany any amin'ny 4e étage misy ny salle VIP. Tonga dia miova tanteraka mihitsy zany le décor zany hitanareo tonga dia lasa ohatran'ny hoe somary VIP kely. Tonga atao amin'ny salle VIP tsika zao dia ohatran'izao moa zany ny design misy karazany be be dia hita zao to dia manazava ny lalana hoe ato ny VIP makany amin'ny chambre atao ny executive lounge. Dia tantarainy dinanareo indray zany VIP mazava azy fa miova mihitsy ny tarehany. Ato zany ny salle VIP dia ny capacité any le izy zany vue tonga dia imprenable be vue eto amin'ny hôtel de ville Analakely rehetra reny dia tonga dia vue imprenable dia ma VIP azy zany somary restreint kely izy satria eo amin'ny 20 personnes ny capacité any dia misy moquette. Tareko anareo indray ny carte menu atao amin'ny Paris Dely. Le Paris Dely atao aloha zany nombovoantsika azy sakafo vegan rehetrarehetra dia ato daholo ny karazany manamarika anazy ao ty barakababa, misy boulette d'épinard, misy petit pois, misy pomme de terre, misy isan-karazany plat ato raha ty première page ty aloha zao jerena des variations de prix entre 10 000 ariary katramin'ny 23 000 ariary. Manaraka manana koa izy ny tsy vegan zany hoe misy mouton, misy poisson, misy tandoori, misy tikka, misy plat be be zany dia misy Paris Dely non vegan platters. Dia ato ndraitsika manana ny veg, main course,
dia ty misy any dal, misy chana, misy curry, misy cadet egg, misy karazana plat rehetrarehetra zany indien dia hitanareo ato daholo. Dia ato indray misy ny non vegan main course izy zany hafa indray zany misy karazany be da be mitovitovy amin'ilay teo zany fa izy fotsiny no tsy vegan fa misy hena. Dia ato ny Indian bread, ao anatiny Indian bread tena anisan'ny ankafizinay zao na anana na cheese na anana, manana koa izy paratha, zany zao anisan'ny tena mampalaza ny pain indien. Dia misy an'izany hoe masala, papade, dia misy tandoori rôti miaraka amin'ny pain à la farine complète grillée. Ato indray tsika manana ny rice, anisan'ny rice tena tiako indrindra zao ny biryani dia ireo avy izy dia misy karazany maro. Dia io ny prix-any tsy voatery lafo be, misy 6 000 ariary, misy 8 000 ariary. Dia ato indray tsika manana ny soupe, manao soupe koa zareo dia ireo avy zao ny soupe, misy ny misy sakay, misy ny tsisy sakay, misy ny vegan dia misy ny non vegan. Dia dessert ato amin'izareo misy ny goulab, reny moa zany efa tena nandramanay tany amin'ny salon izy taona ny Paris Deli nanao azy. Dia misy salade, dia manao koa zareo Indo-Chinese fusion dishes, izany hoe mixte zany entre ny sinoa sy ny indien. Dia ireo avy ny karazany. Dia ato indray ny plat signature ny chef, tia idéalement zany 24 heures à l'avance nareo no mikommande anazy. Dia ireo avy ny karazany misy 10 pièces na panipuri zao dia misy anti sève pâté tout pourri 10 pièces tiko. Akoatran'izay ato amin'ny le Paris Deli dia misy ny composé, afaka micomposé ny saladinao ianao, afaka mipersonnalisé zany dia ny Michelin de salade moa zany base ma hoe salade azy nefa compris fa ny aparan'izay misafidy ianao amin'ny légume, misafidy ianao amin'ny fromage, misafidy amin'ny charcuterie, dia misafidy koa amin'ny viande dia vao composé ny saladinao avy eo. Dia ato zao ianao manana ny assiette de charcuterie et fromage, misy PM dia misy GM, dia afaka atao mixte koa le izy, izany hoe misy charcuterie sy fromage. Ato indray tsika manana ny entrée froide rehetrarehetra. Entrée froide zao anatiny salade de chèvre chaud au miel, dia misy mozza, misy tartare, misy salade de gésier. Ato indray tsika manana ny entrée chaude, izany hoe ravioli, hachis parmentier, dia ny plat de pâte ao anatiny tsy adino ny lasagne à la bolognaise, ny penne, cannelloni, tagliatelle, redao zany karazana pâte ny existe. Misy koa misao vietnamien. Dia ato indray anareo rehetra izay miondana fruits de mer rehetrarehetra, dia ireo ny karazana fruits de mer misy ato amin'ny Paris Deli. Dia misy koa plat malagasy akoatrany izany hoe tilapia frity, makaba, misy romazava, akoho gasy, saosy. Dia manao soupe koa zareo, izany hoe soupe zao misy faux, soupe de poisson, crème de maïs. Dia ato misy ny plat à base de viande rehetra, izany hoe ny jambonnette, ny souris d'agneau, ny poitrine de canette, rôti au miel, misy koa ny cassoulet. Dia ato ny délire fiantsoan'zareo anazy izany hoe gourmandise rehetrarehetra iny misy zao mousse au chocolat, fondant au chocolat, crème brûlée, tena
fa raiky zay zavatra tsika daholo zany zavatra tantaraiko anareo zany a de farany a ny accompagnement ato a misy riz misy pomme vapeur na sauté na frite misy spaghetti a zay tianao na atao au beurre misy tagliatelle koa afaka atao au beurre na penne au beurre de misy ny légumes vapeur sauté de zay zareo a ny carte atao amin'ny Paris Deli a makamaka azy kely eto amin'ny piscine eto aloha zany zay a miandry commande. Ndao andramany atao amin'ny Paris Deli ndraitsika atao amin'ny Grand Mélis restaurant ny Grand Mélis zany a Paris Deli de ny atao Paris Deli aloha service restaurant zareo a manao livraison zareo a miara-miasa amina partenaire maromaro anisan'izany a tsy voatanisaka eto daholo fa misy ny kinga misy ny sanandro a misy ny sakafo de rehefa misy fanao service de livraison de manana ny flotte ny ihany koa zareo a amin'ny resaka livraison anareo zay te commande any an-trandro misokatra amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 alina de maraina izy a amin'ny 9 maraina zay ka hatramin'ny 10 misy buffet petit déjeuner a de amin'ny 1:10 ka hatramin'ny am'roa izy a manao a déjeuner a de à la carte les déjeuners eto ndraindray misy buffet ndraindray misy formule spéciale de entre 14h à 18h izy a carte snack ihany no afaka alainao a dia amin'ny 9 sy ny mihoatra izy a miverina à la carte ny sakafo de ho anareo zay tena ohatranay zao ohatrany efa nandalo tato de nahazo an'ity coupon réduction ty tsy haiko nahitanareo io de io zany raha ohatra nareo maka plat zay tafiditra ao anatin'ity takelaky ity à emporter de miprésenter an'ity takelaky ity de mahazo remise na 10% amin'le commandinao io ty indrepandea azo ampiasaina ihany de anao zany mila mandalo matetika ty de mahazo an'ity takelaky ty matetitetika de tonga fotoana zay faraky zay akafizinareo akafizinay ihany koa ny ndao andramana anandrana amin'izay tsika zany de ato moa zany zay ny sakafo nalainay PDP hitanareo eto amin'ny ankapobeny fa atomboko amin'ny cocktail aloha zany mojito fraise Spanish déclinaison de manaraka azy ao Blue Away de manaraka an'izay Pink Lady ty boisson Pink Lady de manaraka ny Pink Lady naka sakafo am'izay zay ny sakafo atomboko amin'ny entrée misy an'ity magret de canard séché salade de magret de canard séché de manaraka azy misy an'ity chicken fried chicken wings façon indien zany izy ity de misy an'ity plat chicken piazza zay spécialité indienne miaraka amin'reto oignon sy miaraka amin'ny garlic naan de naka ihany koa zay poêlée de capitaine en croûte de tapenade de chorizo otr'izao zany de ireo no andramantsika androany de ho atomboko ny dégustation amin'ny ty salade de magret de canard séché ity misy salade misy chou rouge de misy tomate cerise zay zany aloha ny déclinaison de ahitantsika misy assaisonnement de eo akaikiny le magret de canard séché ohatrany hoe somary fumé le izy de misy mahiny fofona vinaigre balsamique de misy an'ireny assaisonnement reny herbe de misy ohatrany poivre kely de ho andramantsika marina fa vinaigre balsamique tena anisan'ny vinaigre de qualité sady mahasalama
le fofona aloha zany dia tena manentoento be mihitsiny a ohatr'izao dia eo andramako anareo a tia ny macredo canarako tsara be ilay izy ohatrany hoe mihinana fumé ilay izy fumé a ohatrany mihinana hena fumé tsy haiko na fahinareo ilay hena séché reny viande séché fa version plus goûteux dia plus moelleuse tsy sec zany ilay izy a fa moelleux be dia malemy be mihitsy n'ilay macré donc le cuisson tena parfait mihitsy ny séchageny tsy maina loatra dia eo andramako miaraka ty aloha andramako indray aloha ty misy saosy mahafinaritra be ilay salady saosy somary marikivy a ohatrany hoe abazina yaourt zany dia tsara be matsiro be dia miaraka amin'ity a assaisonné daholo zany ilay zavatra eo ambonin'ilay plat rehetrarehetra tena hitako amin'ilay lamolotra mihitsy ny sara mijery anao ambadika ny écran ty boucheko anankiray ho anareo ny vinaigre balsamique a tondra acidité misy ohatrany tosy somary exotique kely ilay izy dia le sel apporten'ilay pièce na magre dia le salady avy eo tonga dia miadosina n'izay rehetrarehetra zay dia misy harmonie be le plat misy recherche tsara be ty entrée ty fa tena matsiro be mihitsy dia asiako mofo kely za indray mba hanapaka mofo karepoka be le mofo tanareo karepoka avy bien pétri dia malefaka be ny ao anatiny dia aka mofo kely tsara be mampitehinana be mihitsy hita mihitsy hoe mofo frais be mihitsy no hohaninao dia mikarepoka be le koroty dia ny ao anatiny malefaka tena matsiro le mofony zareo dia zay ny entréako aloha tsy dia zany misy zavatra hoe compliqué be fa tsara daholo ny assaisonnement dia alohan'ny passeko atao amin'ny résistance dia anandrana le cocktail amin'izay indray aloha tsika morito fraise fiji morito tsisy alcool moa izy ity dia fraise dia misy anti décoration cœur ty amin'izao andron'ny mpifankatia zao dia somary personnalisé anatin'izay daholo zany ny toerana ny zavatra rehetrarehetra na ty oignon ty ary azontsika mahita ataontsika mahita forme na cœur ihany tsika ao anatin'ilay izy no anatin'ity jus ty fa dia tantaraiko misy feuille de menthe misy menthe zany eo dia misy citron tanareo ny citron frais fraîchement pressé reny dia andramantsika aloha misy an'ilay fraîcheur an'ilay citron tena mampiakatra be an'ilay izy dia misy an'ilay tsiro arergoana na sirop de grenadine sirop fraise dia sirop de fraise ilay izy fa tsy grenadine azafady dia misy an'ilay boisson gazeuse kely tsy haiko na bonbon anglais zany na inona moa na an'ity ohatran'ny cristal na tonique reny fa tsara tsisy amertume fa tsara be mihitsy ilay izy fraîcheur be mihitsy ilay boisson dia eo andramako indray ny blue way misy jus ilay izy misy jus dia misy an'ilay ohatran'ny boisson ty zany somary boisson alcoolisé ihany izy ity dia misy an'ilay lait de coco eny be mihitsy an'ilay lait de coco dia misy an'ilay liqueur moa izy ity fa misy version fijine izy ity tena sans alcool mihitsy na nipitiny ary fa dans tous les cas ilay izy gourmand dia rafraîchissant be zay aloha zany ny propriété an'ity cocktail ity misy alcool kely any ilay izy dia fa tsara ilay izy dia tizako ihany dégustation koa miditra amin'ny résistance za moa zany olona rehefa misakafo dia tia misakafo maivamaivana ihany dia nalaiko filet de capitaine na poêlée de capitaine en croûte de chorizo ty zao le chorizo
dia tia le filet de capitaine dia reny misy citron, misy tranche ana citron dia misy basilique dia misy laurier. Tena saisonnier be mihitsy le plat zany. Dia misy dia nampiarahako tamin'ny légumes sauté. Les légumes sautés tonga dia amin'izao mbola vao à peine cuit, tonga dia matsiro be. Dia hoandramantsika ho tapahako ato alohanareo ilay filet de capitaine. Mahafinaritra be, tena fondant bon. Atoroko anareo maha fondant azy tanareny. Tena cuisson parfaite, matsiro. Tonga dia mankafy be. Kopatanao anareo mpakafy trondro rehetrarehetra any trano any. Dia hoandramantsika miaraka amin'ilay chorizo. Tia boucheko anaka. Tonga dia le fraîcheur an'ilay trondro aloha no ohatra mitovy aminao mihinana trondron-dranomasina any Mahajanga ihany ny trondron-dranomasina tonga eto ambony plat eto zany zao. Dia avy eo ny assaisonnement tonga dia misy apportna assaisonnement be eny daholo le herbe rehetrarehetra ao anatiny. Tsy besiry izy satria tsy dénaturé les poissons zany efa goûteux be dia tsy dia misy sira le ao anatiny fa tsara le izy. Dia asiako miaraka amin'ny légumes kely, mbola mikarepoka le légumes. Dia misy ay misy beurre sauté au beurre dia misy ay dia tsara be. Ny trondro zany tsara koa eny be le poisson ao anatiny, tsy nandao le tsirony le izy fa tia ihany kely assaisonnement antonony satria natao rappel teo tony. Dia tiako hoe miditra kokoa anatin'le pièce zany le izy fa ohatrany tsy dia hainy loatra. Dia asiako kena ity hoe mety hanova zavatra ve, asiaka an'ity citron ity. Le citron tao anatiny teo fa izy ohatrany grillé-njareo tao, nandrahoin-jareo tao miaraka amin'ilay poisson. Le citron tokony namindra goût tao anatin'ilay poisson zany le izy. Tsara be le izy na tsy nahohanina amin'izao miaraka amin'ilay poisson le ty pièce-na citron teo dia mampiakatra goût be an'ilay produit. Dia le ensemble an'ilay plat zany tia le poisson miaraka amin'ilay légumes miaraka amin'ity citron ty tena matsiro be, tsara be. Dia zay ny dégustation koa tato amin'ny Paris Deli. Dia ny maman Sara indray zao dia andao andramana foana. Andao andramana mbola atao amin'ny le Paris Deli tsika. Historique kely moa zany efa tantarainay tsy dina taloha ihany fa ny Paris Deli sakafo zany européenne sy indienne no nakambana dia manao sakafo malagasy koa zareo. Dia zay maha hoe Paris zany hoe européenne sy Deli zany hoe indienne. Zay dia tohizantsika andao andramana efa nandrana teo dina dia lela molotra be dia anandray zao manandrana. Dia reto no andramako niboako azy aloha tonga dia le cocktail tiana antsoina hoe pink lady. Pink lady moa zany arak'izao couleur hitanareo zao dia andramantsika ilay pink lady. Le izy zany cocktail fa tsy mocktail, any fantatrareo aloha hoe avec alcool. Eny be ilay eny be amin'ilay mousse zany le tapotsina-tody. Eny koa ilay sucre de canne satria mamy le izy mamy tsara zany tsy mamy be fa mamy amin'ny antonony. Dia misy gin ao anatiny. Dia zay nampivandravandra kely anaty eo satria andeha sotro be zaho saka misotro cocktail. Mocktail moa zany mahazatra anay gin dia zatra le misotro be reny dia alao mandeha moramora ihany miaraka amin'ny pink lady fa tsy hainareo mihitsy hoe mbola aiza ny lalana fa tsara le izy ho anareo tia cocktail avec alcool moa zany mazava ho azy. Tiako andramana kely tia mojito mojito tia zany mocktail dia mojito fraise
Ty laniko satria ilay izy mocktail, tsara be ilay izy a. Hafa foana zany ny mojito raha ohatra ka hoe citron sy menthe frais no ampiasaina aminazy fa tsy ilay liqueur. Dia tsara be eny koa ilay goana fraise kely amin'ny farany, tsara. Dia izay no hoe lazainy hoe aingana hihinana an'ilay sakafo amin'izay tsika tena fotoana tiako indrindra atao anatin'izao andramana ny dégustation. Dia tia nanomboako azy tia ny antsoina hoe fried chicken wings, zany hoe elatra akoho nendasina elatra akoho mikarepoka. Dia ny décoration moa zany hitako hoe tsara satria tena misy travail be ao anatiny. Anisan'izany zao nanaovan'ny zareo an'ity courgette ty tena manina moa manja kely izy zany nandaniany zareo andro mihitsy. Dia ohatr'izay koa ny tomate romantika be marina fa zao andro anao Nestina tournage zao dia fetin'ny mpifankatia dia tena hoe romantika zany ilay izy, dia mahafinaritra. Dia eto ampovoany eto moa zany ilay pièce maîtresse an'ilay plat dia andramantsika ity. Dia ny zavatra hitako sy remarqueko aloha zany poulet de chair ilay izy dia macéré amina tsy haiko na paprika na ino fa somary mitendre vers orange dia croustillant ny paoziny dia andramantsika izy. Tsy be sira mihitsy ilay izy d'habitude moa zany ty fried chicken wings ty hoanina miaraka amina sauce aigre douce fa afaka hoanina amin'izao koa. Zavatra henoko aloha zany maheno ohatran'ny paprika lointain dia tsy dia tena hoe be assaisonnement be loatra ilay izy, zany hoe doux kokoa izy zany ohatrany hoe hoanina romananjanaka dia mety kokoa ty dia matsiro be ilay akoho, ohatran'ilay tsirona akoho fihinana rehefa alahady ireny, ilay akoho ilay mendy be ilay mahafinaritra be ireny. Dia asiako bouchée iray farany ho anareo en tout cas ny cuisson-ny tena mety tsara, masaka tsara izy misy hoanina tsara. Iny ilay niteneniko hoe mitendre vers orange, misy paprika. Dia satria moa zany reto misy karazana décoration dia tiako andramana miaraka amin'ilay poulet hoe mi-apporter zavatra ho an'ilay poulet ve ireo satria marina fa ilaina ny manao décoration fa ao anatina plat zany mila misy équilibre de goût dia andramantsika zany zay ka anankiray zay hoe misy équilibre de goût ve. Dia alohan'ny andravako ny telo dia asiako kelinareo ny couvert mahafatifaty be, tena hoe la vie en rose moa zany satria Saint-Valentin ny andron-droany dia alohan'ny andravako azy dia aloha nanikely anareo. Dia anisan'izany zao misy kotomila ilay izy misy voatabia kely dia andramantsika daholo misy menthe matoa zany ilay izy natao any ambony plat dia tena hoe natao andramana. Dia testentsika ny goan'ilay izy hoe raha miaraka amin'ny rito ve dia inona ny apporteny satria effectivement somary endrendry kely ilay goan'ilay izy, somary tsotra zany dia alohaka poulet hafa fa sao dia lazainareo fa tsy malany io tsy zany no andramantsika. En tout cas izy misy poivre fa tena subtil be daholo zany ilay izy. Mila hoanina ilay décoration miaraka aminazy dia somary arida kokoa izy amin'izay. Les menthes tiako be les menthes coriandre izay mélange na saveur mbola tsy dia tena fihinako matetika fa tsara ilay izy. Du coup me rappelle an'ilay mojito teo mihinana an'ilay izy dia tiako anisan'ny nanamarika anahy tato amin'izareo ty piment ty. Zareo zany tompo mifatsipindrana amin'ny sakay dia ama hoe Paris deli anazy dia ohatran'ny tagine ny paoziny fa version minime mafatifaty kely. Reny zany tena hoe anatina décoration mihinana aloha maso vao mihinana ny vava dia tena tsara.
Ny fofony izy to dia mahay fofona tongolo gasy mahay fofona sakamalaho le sakay le voatoto tsara ohatran'le voanjon'ny tontolo reny dia tena tsara. Dia anaovako azy angalako kely ny trondrony dina hinanana an'ity piment ity. Iny le poisson dia asiantsika piment kely maivana miaraka aminy iny piment ho anareo any an-trano any. Tsara be le sakay, tena tsara be fa ataovy kelikely fa aza mirobaroba be ohatranareo mihinana sakay henoko daholo le tongolo gasy henoko le sakay piment karazany roa misy piment rouge dia fa le piment vert zany tena totoiny fa le rouge ohatran'ny tetehany fotsiny tena tsara. Dia zay ny plat anankiray iny dia izao tsika dia ho any Inde. Za moa zany tena tia sakafo ahak'izay épicé assaisonné dia tia natsoina hoe chicken de piazza dia miaraka aminazy tia garlic naan. Garlic zany hatsainareo dia tongolo gasy amin'ny teny anglais dia eo ambony misy tongolo maitso sy kotomila dia badigeonné-na huile na beurre tsy haiko fa andramantsika eo dia tataraiko anareo fa zay aloha zany ny lecture. Dia tia ilay chicken de piazza, natao hoe chicken de piazza zareo dia poulet maserena nandrahoana tamina karazana épice indien be da be isan-karazany dia ho andramantsika. Marihana moa zany fa zay no spécificité any indiana ny sakafon'zareo zany ohatran'ny hoe fahandro hen'omby ritra zany hoe tena nandrahoana ela be mihitsy dia mijoté ohatran'ny butter chicken zao anisany tena tiako amin'ny sakafo indiana dia ho andramantsika zany. Ny hitako eto ambony eto misy tsy haiko ity zao na gingembre na citron ohatran'ny gingembre dia misy coriandre dia tia misy an'le piment hardcore be ho anareo mitovy aminahy tia sakay tena miam dia alaintsika hoe le poulet hoe ohatrany ahoana zany poulet de piazza zany tia izy poulet entier tia zany zao zanapiany io dia miaraka amin'ny épice indienne dia andramana daholo. Alohan'izay aloha tonga dia andramako kely le sauce le izy manahoana tia dia misy an'ity garlic naan ity moa zany afaka hoanina miaraka aminy fa hoaniko amin'ny mofo aloha le izy dia le faharoa boucher zay vao hoaniko amin'ny naan zao raha ny tokony hoe izy mifihinana azy tokony hoe atsoboka ao mihitsy le izy dia iny no hoanina fa atsika zany mba mody endrendry kely aloha androany dia ataontsika mifanohatra dia andramantsika mitovitovy amin'ny tandoori ny degré léger be izy dia izy misy sauce tomate miaraka amin'ny oignon fa ny oignon zao grossièrement haché dia tsara le izy tsy matsiro loatra tsy matsatso atono tsara dia andraso aloha anapahako kely le akoho dia hoaniko miaraka aminareo eto. Izy aloha zany to dia mora tapahana kely tonga dia ohatran'ny malefaka be tena hoe mitovitovy amin'ny butter chicken zany fa version hafa indray ny saveur ny épice ao anatiny. Dia ilay gingembre nitetehana oui misy masika kely amin'ny farany fa masika moa zany fantatrareo za sy ny masika tena mazaka fa tena tsara le izy tena tsara dia hoaniko amin'izao aloha ity ohatr'izao zany ilay chicken de piazza dia andramantsika izy boucher anankiray ho anareo
bien assaisonné. Hein. Un tsara les ail, un tsara les gingembre tétien, au tien somary natao zareo lamelle. Un tsara les coriandre, les épices tena bien dosées, ça ne s'y peut l'autre. Les poulets tendres peu, tena tite naturel mihitsy les poulets fa tena sublimé les épices indien miaraka aminazy. De lanköt ty fa aloha aloha anandrana le garlic indray garlic naan ty zany naan fa misy tongolo gasy reny hitanareo reny de miaraka amin'ny kotomila sy tongolo maitso ny tetehana ohatrany hoe à la provençale le izy zany fa version indien. De ny be le fofony le ail de tiako vérifiena fotsiny huile d'olive avy ety sa beurre ny badigeonné zareo anazy teo ambony fa en tout cas aloha le cuisson le naan tena mety tsara de zao fihinanana azy itony ndraiky izy hoantsika amin'izao aloha de avy eo ajobontsika atao anatiny ato zay hito aloha zany hoantsika amin'izao le andramana huile d'olive izy fa tsy beurre de le naan subtil be ohatrany hoe tsy de misy sira be de toute façon neutre ny tsirona naan fa ny haingo fotsiny somary misy masha zany izy par rapport le naan le fihinako de zay de andramantsika miaraka daholy le izy akoatran'izay ny izy adiniko kely misy sauce oignon ato ao anatin'le sauce oignon misy paprika de misy oignon de andramantsika mitokana lova ety papadiny anandrana kely anankiray aloha zany za de avy eo ampiarahantsika daholo zareo rehetra. Les oignons reto légèrement cuit de misy masha fa tsy le masika intsony tsy le oignon le mampitomany regny zany fa efa cuisiné zareo le izy de ampiarahantsika amin'izay ty sauce oignon ty somary misy crème moa zany sauce blanche miaraka aminazy eo ambany io de ataontsika ato de ty zany bouchée anankiray de ty naan tsika ty garlic naan ajoboka ato zay moa zany fihinanana azy de ampianariko anareo amin'izay nareo mba tsy dépaysé kely rehefa le mandeha resto karana zao mihitsy fihinanana azy ao ohatran'izao de ty ilay chicken piazza de apiko chicken kely izy papa fa tsy ampy chicken ao anatiny le chicken tena tsy mila tapahana amin'ny antsy tsony fa ongotana kely maivana fotsiny de efa miongotra zao ty zany bouchée anakay ho anareo afa mihitsy ny tsirony mbola tsara kokoa le izy le hoanina tsirairay amin'izao rehefa miaraka daholo izy rehetra ty tena tsara be épicé be ty miapporté rondeur kely aminazy satria somary misy crémeux misy crème sauce blanche le paprika koa subtil be fa tsy tena hoe mahery be de ty garlic ty moa zany le ail tena point fort raha misy angamany hoe amélioration de eo am'le cuisson le naan satria effectivement naan aloha tsara hoanina mafana zay mantsy mbola niandry andrela kely fa izy fihinana rehefa mafana vao vita iny izy de hoanina fa manjary miova ny tsirony fa eo amin'isy izy zany hoe mba tsara kokoa zany raha ohatra hoe hoano eny eo le izy de amin'izay izy le mikarepoka iny nyeninareo sinon kopa-tana manokana ho an'ny chef zay any an-dakozia satria chef nafarana avy any Inde mihitsy ny zareo ny cuisinier zany hoe tena d'origine les spécialités indien zany no sakafo hoanina ato de zay ny dégustation akory zareo misaotra betsaka anareo nanaraka ny ndao andramana karaha mantenga lava zao nzaka manganao fotady vola to magnasaka tsagneko vosaka ny foa
kanefa tsona nakizera tsy maintsy ho avy ny fotoagnany fagnatenagna nankilanao yo fona marary tiako ajanona tsy tagna agny edy avagnagny an-tanàgna tsy maintsy mbola ato amin'ny le Paris Deli no misy antsika ato amin'ny restaurant hôtel Grand Mélice dia nomedina anazy zany honneur najanany fondant au chocolat fantatra moa zany fitiavako an'ity dessert ty dia za zany tantaranareo anazy fa alohan'izay alors des scrifiava kely décoration fa tena amin'ny chapeau les décorations c'est très beau tena c'est parmi les plus beaux des fondants au chocolat que j'ai jamais dégusté. Et zavatra hitantsika mana feuille en chocolat. Tout est en chocolat en fait, c'est tout choco fondant choco. Ici on a les caramels sous forme de feuilles. On a la crème au chocolat, on a une boule au chocolat et ici on a les ganaches au chocolat et bien sûr nos fondants au chocolat qui sont bien fondus, c'est-à-dire en forme de dôme tsara be. Dia andramatsika zay miala tsiny fa lasa mampiteny frantsay mihitsy ty gâteau ty fa tena tiako be tena faly be aneta ilay izy teo dia merci ny chef pâtissier sy ny chef rehetra andakiziny ekipa zany fa tena mahazo fotsiny dia efa ohatrany hoe tena faly dia andramatsika amin'izay reto avy ny couvert misy sotro misy fourchette spéciale dessert dia misy couteau dessert dia tapahantsika aloha zany ato amin'izay mba hitanareo hoe ohatrany ahoana ohatran'izao zany izy la découpe tsy haiko na hitanareo tena manjakely dia akoatran'izay les ganaches koa tena manjakely dia ty coque en chocolat na ina moa rond zany sphère dia inana bouchée anankiray normalement moa zany ato anatin'ity daholo ny rehetrarehetra englobé dia ty misy ganache choco aklentenegny teo crème choco mousse dia iny le fondant iny ambany iny dia andramandramany tena doux be tena hoe ty ambany ty tena fondant arabaky teny surtout ty samihafa zany le couche le ambony sy ambany le ambony somary mafimafy kokoa noho le ambany dia miaraka amin'le crémeux tena tsara dia misy an'le feuille en chocolat koa akoatran'izay andramantsika kely ny qualité an'le chocolat chocolat eo amin'ny 60% eo somary mbola mélange amina chocolat hafa le izy fa tsara be tena tsara hiderako manokana an'zareo anaty dessin les feuilles any ny illusion le izy zany tena ohatrany hoe vrai feuille satria nataony tambonina rhodoïde dia le ambony tena hoe misy moule zany nanaovany an'le feuille dia tena tsara dia mora fondre kely le chocolat par contre gustativement parlant zany be da be moa fournisseur chocolat eto amintsika be da be mihitsy amin'izao ny eto Madagasikara fa misy tena tsara misy atonony misy yo ihany dia alors ataontsika hoe amin'le atonony zany ty anankiray ty par contre ny goûtany ny esthétique tena très bien bravo be tena tsara dia asiko bouchée anankiray farany ho anareo zay any an-trano any dia avy eo dina amelantsika chocolat kely ty zany bouchée ho anareo miaraka amina feuille en chocolat dia andamana foana ampitiavana be ho anareo feno zany ny condition ty plat ty misy croquant misy moelleux misy crémeux misy fondant
nefa ny any tarehany to dia parfait. Dia Fona mararaka koa janagna tsy tagna agny edy avagnagny an-tanàna tsy maintsy ho avy sy atankilan'olo tiagna joela na misy ianakagna tsy maintsy agny foagna tianjary matomtady vola. Dia zay ny aventure anay any tato amin'ny Paris Deli restaurant any Grand Mélice. Dia arrivetsika mamehany noty mitantaranareo moa zany hoe nanahona foetany azy en détail fa zay dia misaotra betsaka anareo dia rariva zany tsika miaraka. Tantarainay any ndray zany cadre tao amin'ny Paris Deli ao amin'ny Grand Mélice hôtel restaurant Paris Deli amin'ny ankapobeny aloha zany cadre nisy fivoarana be zay sara moa efa nakao ihany nisy taona dia par rapport amin'ny fandalovanay farany nisy rénovation enjana be hatrany amin'ilay accueil ohatrany lasa misy plafond lumineux misy soratra mahafinaritra be zay iny tena nanamarika anahy. Ny anahy nanamarika anahy ny parking tamin'ilay votonga teo amin'ny parking aloha zany saika tsy nahazo parking ihany zay fa ka misy parking ny anatiny ny Paris Deli manokana dia iny zany nafinaritra anay malalaka tsara amin'ny parking dia misy entrée anankiroa koa amin'zareo misy fidirana aty amin'ny principal dia misy fidirana aty ambadika dia ankoatran'izay ny Paris Deli dia manana offre salle de conférence dia misy piscine koa salle de conférence moa anankitelo ny karazany misy an'ilay VIP dia misy an'ilay vanille dia misy an'ilay ino moa anankiray orchidée voilà. Dia ankoatran'izay misy piscine accès piscine raha adulte ohatranay sy dina dia 30 000 ariary dia raha enfant dia 20 000 ariary dia tamin'izay fandalovanay tao moa zany dia andron'ny Saint-Valentin ho an'ny mpifankatia kopatanana ho an'ny mpifankatia rehetra dia ny cadre zany tamin'izay tena adapté satria feno cœur izy amin'ny Paris Deli anazy dia misy karazana tableau ana plan parisienne dia misy tableau ny sariny Inde dia misy statue de la liberté zay aloha zany ny hitako. Ankoatran'izay le izy zany hita hoe misy entretien le toerana dia madio tsara ny toerana sy dia ahitanao an'ireny namana sy vahiny na dia centre ville fa ao anatin'ny fahadiovana tsara mihitsy ny ao restaurant Paris Deli. Arak'izany ny noty omenay ny cadre ao amin'ny le Paris Deli dia 9,5 sur 10. Bravo be voatra be zany zareo nanao travaux be mihitsy zareo dia tsara diniko ilay ascenseur tena nanalazy be zay tany anaty ascenseur dia tsara. Zao zany dia tantarainay anareo indray ny service atao amin'ny le Paris Deli marihana fa ao amin'ny le Paris Deli dia tafiditra ao anatin'ny Grand Hôtel Grand Mélice. Dia Grand Mélice nefa ny hôtel 3 étoiles zany hoe azonareo an-tsaina ohatrany ahoana ny service ao be personnel be mihitsy ao zany hoe vao miditra any amin'ny accueil ianao eny amin'ny parking aloha dia efa misy mampiditra ny tomobile eo amin'ny accueil ianao dia misy redirige ny amin'ny toerana tokony hidiranao dia avy eo misy indray mapetraka ianao rehefa tonga ao amin'ny salle de réception zany hoe feno olona zany amin'ny service rehetrarehetra dia zay dia ankoatran'izay zay tena tsara fandraisana be zareo zany efa mizara shift misy shift jour misy shift nuit satria moa zany ny heure d'ouverture ny amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny folo alina ka hatramin'ny folo alina 7 sur 7 zareo dia manao service de livraison koa zany zao anisany hoe tena point fort ny service dia ny service de livraison rehetra miaramiasa amin'izareo daholo anisan'izany ny kinga ny sakafo ny sanandro ny My Deli Box manao service de livraison dia zareo koa zany manana service de livraison anazy manokana mihitsy ao anatin'ny Paris Deli zany dia manana service koa zareo misy bar misy afaka misy petit déjeuner dia misy ihany koa ny bar dia misy ny service restaurant dia misy ny service snack
zay zany anazy ny mahakasika service amin'ny Paris Deli. Dia anisan'ilay tena idina teo zao a misy tomobily eo tokotany a efa spécial dédié amin'ny Paris Deli a dia misy koa ny moto be da be eo tokotany a hitanareo tomoa zany mpanao livraison dia ankoatran'izay a le teneniko teo nisy passation de service zany teo anelanelany satria olona samihafa nandray anay a avant 14h sy après 14h dia mipasse tsara le izy nisy passation tsara zany a entre l'équipe rehetra dia iny a tena bravo be ho an'ny ekipan'ny service ny kopatanana manokana isaoranay zany aloha ny barmananay a nika zay hitanareo eo amin'ny sary io ie ny angalian'le mihitsy le cocktail dia isaorana ihany koa ny serveuse nanao shift 2 serveuse zany a ny shiftanay tao i rova sy Yantra saorana tamin'ny fandraisana satria tonga dia souriante be ary tena to dia fantatry zareo foana ny zavatra tokony ataony dia mahafinaritra be dia tsy adino moa zany a ny accueilliranay a voalohany katramin'ny farany nanao ny supervision a madame Ravaka zay hitanareo amin'ny sary io. Merci beaucoup tamin'ny fandraisana dia kopatanana manokana ho an'ny chef zay tany Daxia sy ny brigadeny chef rehetrarehetra tao a fa tena ny voyage zay a Paris Deli arak'izany a ny loatra service a dia omenay a 9,10 bravo be mahafinaritra twist fa tsara tantarainay anareo indray a ny noty sakafo tamin'ny fandalovanay tao amin'ny Paris Deli arak'ilay niteneny sara teo a fusion le izy a sady cuisine française européenne no cuisine indienne zay zany spécialité azareo dia arak'izany a tantarainay anareo a ny sakafo rehetra no anay en résumé aloha raha za manokana tsara ny sakafo tsara ny design tsara ny qualité de produit eny misy produit a mbola azo tsaraina ihany a fa en globalité le izy a tsara dia ho détaillena anareo eto nena manokana zao a noako a nina cocktail a Pink Lady ny anarany le Pink Lady nandramo zany somary misy petit bémol kely fotsiny kely a tsara le izy a tsara le couleurany a fa eo amin'le tsiron'le atody taposina atody zany a somary heno kely le izy a dia izy raha ohatry ny afaka hoe atao atsasany angambany le atody a na atténuena kely a dia izay atoko amin'le Pink Lady sinon a coup de cœur ako manokana ho an'le dessert tonga dia atsipiko eto a fondant au chocolat nina fondant au chocolat tena tsara be a designement parlant zany izy tena milay be tena ny ina moa ny cuisson an'le fondant au chocolat tao anatiny koa tena parfait a tsara be a eo amin'ny chocolat fotsiny ngambany ny asitsika atsaraina kely a misy qualité ana chocolat be da be moa zany a dia tiany kokoa ohatry ny hoe ampiakarina kely a le pourcentage ny chocolat ao anatiny zany hoe atao an'le somary chocolat tena farak'izay high level zany sosikevitra moa zany fanatsarana dia ankoatran'izay a nihinana poulet a karazany roa nanankiray a fried chicken wings a tena top ny cuisson a tsara be a sy chicken piazza dia le piazza io zany a niaraka tamina naan garlic naan dia izy a tena tsara zany a en globalité a dia fanamenay moa zany retour a isan-karazany zay atsaraina fa en tout cas conseillenay be satria hita mihitsy zareo maîtrisena ny sakafo frantsay a sy ny indiane raha makasika ana manokana indray a tena marina le niteneny sara teo a ny cuisson zareo parfait a gustativement parlant koa izy hita hoe misy recherche de goût anatin'le plat rehetrarehetra dia mikako zany nandrambako a salade de magret de canard séché dia iny tena coup de cœur satria be saveur be le izy a dia matsiro tsara lay plat tsy be sira nefa séché matetika raha tsy anao midôzy an'le sira dia somary misy sira fa ny zareo tena atony tsara dia misy harmonie le plat rehefa hohanina miaraka daholo ny zavatra ambon'le assiette avy eo za nihinana an'le poêlée de capitaine avec sa croûte de chorizo dia iny zany a en globalité le izy a tsara le plat satria harmonieux a dia mifameno daholo le zavatra ambon'le assiette dia
atony tsara cuisson parfaite tena tonga dia tsy afeny koa fondant be mihitsy le pièce na capitaine fa nindrikely zany a zay mety hoe fanatsarana si bémol kely a le chorizo tsy de tena eny be loatra le tapenadina chorizo teo amboniny fa nisy fa kely zany de tsy de hita loatra le azo hoetiny am'le saveur le plat de mba tsara raha saisonnena kely ihany le anatin'le nofon'le ina moa ty le pièce de poisson zay. Ankoatran'izay la pisson les cocktails ny cocktail sotroko tao zany nisy a mojito à la fraise fa virgin mojito le sotrona de tsisy alcool zany le izy de iny aloha tena mitondra fraîcheur sady tsara tony tsara ny sucre de ny manaraka azy teo ny blue away indray misy alcool misy liqueur bleu kely tao anatiny hitana tamin'ny préparation le barman de iny zany tsara ihany koa tsy de tena hoe mamy be le izy fa iny zany mba tsara izy roa reny tsy de tena hoe misy zavatra retory loatra. Voilà, c'est zany en gros tsara le sakafo mbola azo tsaraina foana moa zany fa zay mandao andramana antsika manendrika ny perfection en tout cas conseillé be ao ny avantage zany déjà misy hôtel le izy misy salle de conférence séminaire aty amin'ny anniversaire nareo de akoatran'izay koa nefany misy restaurant misy piscine chauffée en plein centre ville misokatra 7 sur 7 zareo donc tena hoe anisan'ny top zany raha samy bon plan arak'izany ny noty sakafo omenay dia 9 sur 10 notre sakafo noty sakafo amin'ny Grand Mélis emmené le restaurant Paris Délice. C'est une aventure de Paris Délice. De misaotra foana an'izy avao zokizatra ny abonné rehetra manarakanay amin'ny Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok. Zay. De misaotra betsaka de tonga soa atao anatin'ny saison 7 de andao andramana foana de anolotra tsikitsikerana hoe zany ty fanisy Mathieu manisaka zay somba de